Salama daholo isika zany tena mila mandini-tena mihitsy hoe inona marina tena indrasantsika amin'ity fiainantsika ity izany hoe fiainana tokotokony ohatry ny ahoana zany tianao ananana rehefa hatr'izay manana ny maha-izy anao zay ianao zany na hoe eo amin'ny ara-asa na hoe fidiram-bola tokony ohatry ny ahoana no tianao ananana efa mba nanontany tena ihany ve ianao hoe ohatrohatry ny ahoana zao ny fiainanao afaka 10 taona any nefa tadidio ny elanelana mampisaraka anao amin'izao sy ny hatr'izay dia ny asa ihany. Mila zaronao zany ny tenanao mba hoe ilofy asa mafy zay mba azahoanao an'ilay hoe meilleure version de toi-même na le hoe maha-izy anao rehefa hatr'izay ihany. Raisiko ohatra zao mpianatra ianao misy examen anao raha ampitso na hoe misy hoe devoir tokony hoe averina maika be mihitsy raha ampitso nefa ianao kamo. Nefa ianao tsy maintsy mahay ary tsy maintsy mahazo valim-panadinana tena tsara. Tena efa nandalovako zany ary tena tsy azo valim-panadinana tsara mihitsy ianao. Ny tanjona zany dia tsy maintsy hoe miasa foana zany satria ianao ihany no afaka manavitra ny tenanao. Hitanao fa rehefa hainao tsara no zany hoe miasa sy mifantoka tsara amin'ny zavatra tsy dia tena hoe mahaliana anao zany dia eritrereto kely nge hoe zavatra tena hoe mahaliana anao ny zavatra iasanao manomboka izao arany dia tadiavo izay fifantohana izay amin'ny tenanao hoe mila manao fanatanjahantena ve ianao, mila tohanana ara-tsakafo ve ianao, mila mihaino positive vibes ve ianao. Saotranao raha naraka hatramin'ny farany dia masotoa miasa fa io no hatratraranao ny tanjonao. Zay!